Otra André général ny orinasa triplé ny tenako izay miteny dia katefina efapitso dimy eloa. Araka izany dia tsy hamerina ny arahaba intsony efa nataona Andriamantoa général teo fa dia ny antony ivorisika androany eto nampanatsoana nareo mpanao gazety dia misy fanambarana goavana androany izay atao mahakasika ny zava-misy ny zava-mitranga amin'ny orinasa triplé. Mialohan'izany anefa dia tsara ihany ny manazava fohifohy mikasika ny orinasa triplé satria dia marobe ny olona mampifangaro ny atao hoe orinasa triplé sy ny orinasa tipo teo aloha dia omeko ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny orinasa triplé ny fanazavana mahakasika an'izay zavatra izay mialoha ny fanambarana izay tsy maintsy ho atao androany. Misaotranao maître Mainarabolavely. Raha tsarontsika tamin'ny 1 Jona 2020 sy 20 tany no nanomboka intsika hoe niodina nisokatra nanafamokarana sy nanaparitaka vokatra ny orinasa triplé. Tsara zany ny marihana fa ny orinasa triplé dia orinasa nitsangana tamin'izao fitondrana misy izao. Tao anatin'izao fitondrana taritin'ny filoha Rajaonarimampianina zao no nitsangana ny orinasa triplé. Reheto ty zany ny sifa sy ny statistika zany orinasa triplé zany. Raha miresaka zany fitsaganana ara-panjakana ny orinasa triplé dia milaza izahay fa orinasa ara-dalàna ary mandohetra ara-dalàna ny orinasa triplé. Misy kotrany ny mampifangaro matetika zany hoe orinasa triplé sy ny pico zany. Tsara aloha ny manindry tony ary manindry foana fampanofa izahay. Ka mpanofa ny installation amin'ny ampahany fa tsy izy rehetra kory ary ny orinasa pico teo aloha zany ny orinasa triple A ary manana convention d'exploitation sy contrat commercial amin'ny resaka marque na vokatra iverenako kely momban'izay. Dia triple A indray zany hoe naninona ny safidy any fiara-miasa na hoe convention d'exploitation tamin'ny orinasa pico fa naninona no tsy mitady orinasa hafa fa naninona ny orinasa pico nefa ny orinasa pico nanana olana. Dia zavatra tsotra dia tsotra amin'ny ilazanay an'izay satria vokatry ny fanadihadiana nataonay dia mbola manana lanjana amin'ny resaka hoe vokatra fihinana idridrindra fa amin'ny fampina vokatra fihinana idridrindra fa vokatra azo ronono zany orinasa pico zany. Dia zay natonga anay nanao convention d'exploitation taminy sy contrat commercial tamin'ny orinasa pico.